أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتعت تكمديرني الله سبحانه وتعالى أرمان ديفت سودان سفان ريباليمنا وانبامنا محمد صلى الله عليه وسلم سيروفنك فينكاك روبنا رديازي ary zay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-patongavany andro fitsarana asabotsy ny andro androany asabotsy izay iresadresantsika mahakasika nyity boky ity izay mitondra ny lohateny al-aqaidul islamia izany hoe ireo fotom-pinoan'ny mpino islam fotom-pinoan'ny mpino islam izany hoe ny finoantsika mpino islam dia mifototra amin'ity zavatra izay ho resadresantsika ity rehefa amam-bolana no nandraisantsika n'ity boky ity tany talohan'ny Ramadan vita Ramadan talohan'ny Eid al-Adha mbola eto atsika ankehitriny raha jerentsika ihany koa atsika naka efa 3 herinandro androany ny finoana anireo iraka ka ity no tapany fahatelo no sady farany amin'izany finoana anireo iraka izany dia amin'ny heriny inshallah tsika dia maka ny finoana ireo boky masina izay nampidinin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tety ambony tany noho izany repin islam dia ny fandaharantsika zany amin'ity androany ity dia misy zavatra roa zany ray famintinana le efa lasa ary ny faharoa dia famaranana ny fandaharantsika amin'ity androany ity tiam-piandohana ihany koa dia ialako tsiny raha ohatra ka matetika mikohaka fa mbola tsy sitrana izany kohaka izay mahazo ny tenako ary tena mijaly mitsy ny ato amin'ny tenda zany tena misy zavatra ohatra manaikitra efa miezaka mitsabo tena amin'ny kohaka efa tsy mety afaka mitsy le izy atsika raha teo koa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ririnina zany hoe mangatsika mivoaka amin'ny hariva tratrany mangatsika na dia miezaka mihinana zavatra fa rehefa tonga koa ny hariva mangatsika tafiditra anatin'ny tenda miverina foana tsy mety afaka ngamba ny tena hoe miandry fotoana hoe mafana mitsy ny andro zay vao tena afaka ny kohaka inshallah ho vitantsika ny any direktantsika na dia mijalijaly aza omaly moa tsy navita nampianatra mitsy satria le tenda zany tena nanaikitra be mitsy ary isany 1 minute 2 minute mikohaka farany tsy mahavita miresaka dia najanona mitsy mifampianarana tao anatin'ny groupe omaly ka amin'ity androany ity kosa efa mba nisy fahatsarana efa nisy raha dia zay nanaovantsika pub hoe inshallah tohizantsika ny fandaharantsika amin'ity androany ity mialoha ny idirantsika tena fandaharana dia misy devoir antsika araky ny mahazatra antsika ny devoir voalohany dia manao j'aime ny direct antsika manao j'aime ny en direct antsika zany satria manambara fa mpanaraka anao manambara fa mpankafy anao manambara fa tianao ny fandaharana ary ankafizinao izany ny faharoa dia apartao any amin'ny hafa zany hoe manao partage ianao satria raha tamin'ny alalan'ny partage io nisy nahita ka nahafantatra na nahazo fahalalana iray fotsiny tamin'izay nitenenitsika teto dia efa valisoa lehibe ho anao izany fahalalana izany mahazo zao mpanolotra mahazo anao partage mpanao partage no sady mahazo koa no efa niaino an'izany fandaharana zany ka atsika rehetra samy manao partage an'ity fandaharana en direct antsika ity ny fahatelo dia manao assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ataontsika complet mba azahoantsika ilay fahasoavana anankitelo na 30 araka ny voalazany mpaminany sallallahu alaihi wasallam iditra vetrany atsika amin'ny fandaharantsika ny tapany voalohany araka ny voalazantsika fa dia iresadresana ny famintinana ho an'izay tsy naharaka na ihany koa famintina ho an'izay efa teo tamin'ny
roa herinandro lasa zany dia lohahevitra anankiroa ny resintsika tany aloha tany. Voalohany ny resadresaka tsika mahakasika ny finoana anyzany anyzany mpaminany izany, zany hoe mazava ho azy fa tompo Allah ilay zanahary ilay mpahary antsika zanak'olombelona dia rehefa te hifandray amintsika olombelona izy tsy mifandray mivantana ty amin'ny olombelona fa mandefa anireo iraka indrindra i Jibril mandeha amin'ny olona anankiray, anirony olona anankiray iny no antsoina hoe mpaminany na iraka, de izy indray no mampitany zany any amin'ny sarambabem-bahoaka na amin'ny fokon'olona izay vory eo aminy. Zay zany ny fomba mampanao ny Allah amin'ny fandefasana n'ireny iraka reny, ka tsy maintsy misy iraka zany na misy mpaminany zany no tolorany Jibril anjely anyzany afatra masina avy amin'ny Allah na ny faminaniana izany, dia izy indray no mampita aty amintsika hoe zao no azo atao, zao no tsy azo atao, zao no tsara, zao no tsara, zao no ratsy, ary ity azahoana fahasoavana, ity azahoana fahotana, ty tokony atao matetika, ty tokony hiatahana, ireto mitera-bokatsoa, ireto zao. Izy Allah mandefa anjany amin'ny Jibril, Jibril no mitondra azy any amin'ireo mpaminany sy iraka, ary ireo iraka no mampita anjany aty amintsika zanak'olombelona dia haintsika inona ny adidy miandry antsika ary inona ny valisoa miandry antsika any ankoatra raha sendra manao an'izany, ary inona ihany koa no sazy sy ny famaizana mahazo antsika raha sendra tsy mankatoa anyzany iraka sy ny mpaminany tonga eto ambony tany izany. Manaraka ny raisintsika ihany koa ny mampiavaka ny mpaminany sy ny iraka. Ny mpaminany dia olona anankiray nahazo fanambarana na nahazo afatra masina avy amin'ny Allah, saingy tsy voadidy aminy ny mampitany izany afatra zany any amin'ny olombelona hafa ankoatra azy, fa izy dia ho azy sy ny vady aman-janany any no ampitaina zany afatra masina zany, zany no antsoina hoe mpaminany. Ary hitantsika kosa fa ireo iraka dia matoy izy antsoina hoe iraka messager, midika zay fa misy mesazy, misy afatra avy any amin'ny tompony zao tontolo zao nalefa aminy ho ampitainy any amin'ny olo-kafa, zany hoe ampitainy amin'ny vahoaka zay nandefasana azy. Zay no mampiavaka ny mpaminany sy ny iraka, izany hoe mpaminany nahazo faminaniana fotsiny fa tsy voatery mampita zany any amin'ny sarambabem-bahoaka, fa ny iraka nahazo hafatra avy amin'ny Allah, nahazo adidy masina avy amin'ny Allah, de izany adidy masina sy ny afatra ary ny fanambarana azony zany ampitainy amin'ireo sarambabem-bahoaka ary manitsy an'ireo olona ireo rehefa sendra very izy ireo ety ambony tany. Zay no mampiavaka ny iraka sy ny mpaminany. Tamin'ny lasa teo tsika dia niresadresaka mahakasika ndray inona no asa ny ampiandreketiny Allah anireo iraka sy ireo mpaminany teto ambony tany. Dia nilaza tsika tamin'izay fotoan'izay fa ny asa voalohany nampiandreketina n'ireo mpaminany ireo tonga teto ambony tany dia tabligh din wa tabligh risala, zany hoe mampita ny finoana any amin'ny olombelona ary mampita ny afatry ny Allah any amin'ny olombelona. Fa izy ireo kosa tsy mitsara hoe ity olona ty zao sy zao, fa wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin, teneniny Allah tsy misy asa na andraikitra ireo mpaminany sy ireo iraka afa-tsy mampita ny afatra avy amin'ny Allah. Mino anao tsara, tsy mino anao tsara, efa tsy andraikitry n'izy ireo tsony hoe niny ve ny vahoaka zay nanirahana na nanaraka ve izy ireo sa tsy nanaraka,
efa tsy andraiky nintsony zany fa raha ohatra kosa izy nino de nahazo valisoa ary tsy vitan'izay raha nikomy de mahazo valy ny fikomina izay noentiny izany ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala tsy mandefa mpaminany afa-tsy hoe manomboka very lalana ny olona anankiray na manomboka ilay boky masina eo ampelantanany efa manomboka ovaina tsy araky ny nampidina ny Allah subhanahu wa ta'ala azy tahaky ndro vahoaka teo aloha tonga ny boky masina Taorata novan'izy ireo tonga ny boky masina Zabory novain'izy ireo tonga ny boky masina Injily novain'izy ireo zay na tonga ny Allah nandefa ndray ny boky masina Al-Qur'an farany namitina n'ireo boky teo alohany ary nametraka lalàna izay mahefa ary mety amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra nalefa ny Allah ny boky masina Al-Qur'an Il-Karim miaraka amin'ny mpaminany izay mpaminany farany tonga teto ambony tany ary izy lehibe n'ireo mpaminany zay no antony nandefasany Allah na izay no antony na adidin'ireo mpaminany ireo mpaminany ihany koa rehefa tonga eto ambony tany dia izy ireo tsy vitany hoe mampita ihany ny fahalalana fa izy ireo dia mampime vaovao mahafaly an'ireo olona zay mino ary mampitandrina fatratra an'ireo olona zay tsy mino zany hoe manome vaovao mahafaly manome zavatra mampilamin-tsaina mahatony ny fo ny vaovao mena ho an'izay mino fa ho an'izay mpikomy kosa ho an'izay olona tsy mino kosa dia fampitandremana faran'izay ambony indrindra no azon'izy ireo satria mety azo sazy mahevaika avy amin'ny tompo Allah miraisintsika teto ihany koa talohan'izany ny isan'ireo mpaminany sy ny iraka teto ambony tany zay voalazantsika fa ny mpaminany sy ny iraka de miisa mandeha 124,000 ireo mpaminany ireo fa 520 amin'ireo 124,000 zany hoe 520 amin'izy ireo ihany no voatanisa sy voarakitra ao anatin'ny Korany ny anarany tahaka ny mpaminany Musa, mpaminany Haruna, mpaminany Sulaiman, mpaminany Daoud, mpaminany Adam, mpaminany Idris, Elias, Zulkifl ary mpaminany Yusuf alayhi salam, mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaminany Isa, mpaminany Ibrahim, Lut, Ishaq, Yaqub reny rehetrarehetra reny dia miisa 520 ny isan'izy ireo voatanisa sy voarakitra ao anatin'ny Korany ho antsika zay mpamaky an'izany Korany izany zay no noraisintsika tamin'ny farany teo amin'ny androany ity inshallah tsika dia hiditra ao anatiny ny lohahevitra anankiray zay tsara ho fantantsika fa ireo mpaminany ireo dia olombelona zany hoe ireo mpaminany ireo dia olombelona izy ireo fa tsy anjely satria tamin'ny vanim-potoana tany aloha tany rehefa Allah subhanahu wa ta'ala mandefa mpaminany avy amin'io vahoaka io ihany dia miteny ireny vahoaka reny hoe fa maninona no andefasanao zay ry zanahary olombelona mitovy aminay fa tsy andefasanao zany hoe anjely tonga eto aminay miantso anay manitsy anay manampitamby anay amin'ny finoana zay nalefanao dia mazava ho azy Allah subhanahu wa ta'ala dia mahafantatra ny toetsainy zanak'olombelona atsika olombelona iny namboariny Allah ary hainy tsara inona ny zavatra ao anatin'ny saintsika raha nalefany Allah anjely tonga teto ambony tany mbola hilaza antsika io hoe anjely anireo anjely anireo zavatra vitany anjely zany tsy ho vitan'ny olombelona anjely anireo tsy manoty anjely anireo tsy manao an'izao tsy manao an'izao ka ananantsika excuse foana raha ohatra ka tsy olombelona mitovy amintsika fa no safidiny Allah kosa ireo mpaminany sy ireo iraka tonga teto ambony tany olombelona mitovy amintsika satria ny zavatra vitan'izy ireo dia vitantsika
ny fanompona vitan'ireo mpaminany tokony ho vitantsika ihany koa satria samy vatana samy nofo amandra ny vatantsika zanak'olombelona ka raha nahavita ireo mpaminany pourquoi pas tsika olombelona tsy havita an'izany olombelona tahaka ny olombelona rehetra ireo mpaminany izany hoe misakafo sy misotro ary mitafy malahelo no sady mifaly ihany koa indraindray zany mitovy amintsika olombelona misakafo misotro mitafy malahelo tesitra ary mifalifaly tahaka ny olombelona ary izy ireo ihany koa mandeha eny an-tsena tahaka ny olombelona rehetra ary rehefa mangataka zavatra mavesatra zay tsy vitan'ny olombelona tamin'ny mpaminany ireo mpikomy tamin'ny vanim-potoana nisy azy dia tsy mitsahatra mampatsiahy fa olombelona tahaka ny rehetra ny tenan'izy ireo manamafy an'izany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam zany hoe rehefa misy zavatra zany takin'ireo mpikomy amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam izany zavatra takin'ireo zany dia mavesatra amin'ny mpaminany dia mampatsiahan'ireo vahoaka ireo mpaminany fa zany hoe olombelona mitovy anareo zao dia olombelona mitovy anareo ka zavatra tsy vitanareo tsy vitako ihany koa zay zany tiany apatsahivina ka ny teny Allah mampatsiahany ireo olombelona reo hoe qul innama ana basharun mislukum yuha ilay teneno amin'izy ireo ry Muhammad zao aneo olombelona mitovy anareo saingy mampiavaka antsika fotsiny zao dia misy fanambarana na afatra masina avy amin'ny Allah izay milatsaka aty amiko annama ilahukum ilahun wahid izay milaza fa hoe ny tomponay sy ny tompontsika dia tokana na iray ihany faman kana yarju liqaa rabbi ka izay olona manantena ny fionana tsara amin'ny tompony falyamal amalan salihan aoka izy manatanteraka ny asa soa wala yushrik bi'ibadati rabbih ahadan ary aoka izy tsy ampitambatra ny fanompona ny Allah amin'ny zavatra hafa izany hoe rehefa misy zany resaka mandalo amin'ireo mpaminany rehefa misy fitakiana mavesatra sy mahery vaika asain'ireo vahoaka mpikomy any mpaminany dia mampatsiahy io mpaminany io zany olombelona mitovy anareo ka zavatra tsy vitanareo dia tsy ho vitako ary zavatra zay tsy tantinareo dia tsy tantiko ihany koa zay zany no apatsahivina azy ireo fa ireo mpaminany dia olombelona saingy mampiavaka ny olombelona tsotra amin'ny mpaminany voalohany izy ireo manana fifandraisana amin'ny Allah amin'ny alalan'ny iraka Jibril alayhi salam rehefa Allah te hiresaka na te handefa lalàna na te handefa zavatra amin'ny olombelona rehetra dia alefany Jibril tondra n'izany zavatra zany amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zay no mampiavaka azy fa tsika olombelona tsy misy afaka miresaka amin'ny Allah na hiresaka amin'ny Jibril fa tsy maintsy mpaminany ihany no tonga hitongavany zany Jibril izany ny faharoa mampiavaka antsika amin'ireo mpaminany ireo dia ansmatul anbiya ireo mpaminany ireo dia voaro ireo mpaminany ireo voaro amin'inona voaro amin'ny fahotana tsy tahaka antsika olombelona izany hoe ireo mpaminany ireo dia tsy manota ny Allah tsy manota any Allah tsy manao fahotana amin'ny Allah ireo mpaminany rehetra izay tonga teto ambony tany satria nahoana nosafidiny Allah manokana ireo iraka ary nomeny voninahitra ambony mihoatra ny zavaboary hafa zany hoe niarova manokana amin'ny haratsiana sy ny fanaovana fahotana isan-karazany
nomeny toetra mendrika sy mahafinaritra ireo mpaminany reo. Zany hoe amaranantsika zany ny darsantsika amin'ny ety androany ity dia misy ireo toetoetra zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ireo mpaminany. Ireto toetra reto dia hita taratra amin'ny mpaminany rehetra zay nifandimby teto ambony tany. Tsy nisy mpaminany tonga teto ambony tany ka tsy nanana an'ireto toetra mandeha efatra izay horesantsika ireto. Voalohany, as-sidq, ny fahamarinana. Izany hoe rehefa olombelona anankiray no safidiny Allah ho mpaminany dia tsy maintsy misalotra ny toetra antsoina hoe fahamarinana. Mila marina Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy safidy mihitsy ny olona mpandainga ny fony fahakeliny dia ho lasa mpaminany izany olona izany, satria nisan'ny toetra anankiray izay tsy tiany Allah indrindra no sady tsy tiany ho an'ny vatantenany tsy misy aminy ary anisany tsy tiany indrindra eto ambony tany. Ary tsy vitan'izany ihany koa fa mpaminany sallallahu alaihi wasallam ny teny mazava tsara fa ny toetra anankiray zay tena tsy tokony ho hita amin'ny mpino islam ny lainga, satria nisy fotoana tonga ny olona nanantona ny mpaminany dia nanontany azy manao ya Rasulallah, o riraky ny Allah, ayakuna ny muslim jabanan, moa ve possible ny mpino islam anankiray ho saritahotra, zany hoe kanosa, matahotra. Tena marina ny mpaminany nam possible be mihitsy ny mpino islam anankiray saritahotra. Dia mbola nanontany ny olona iny hoe ayakunu ny muslim bakhilan, possible ve ny mpino islam anankiray bakhil, zany hoe tsy mahafoy harena, tsy mahafoy fananana, bakhil, mahihitra. Dia namaly mpaminany nam possible be mihitsy ny mpino islam anankiray ho mahihitra no sady saritahotra. Nanontany kosa izany olona zany fantelo ayakuna ny muslim kadhaban, possible ve ny mpino islam anankiray mpandainga? Tonga dia teny mpaminany tsia, la, impossible mpino islam anankiray mpandainga, impossible mpino islam anankiray mpandainga. Anisan'ny toetra zay tsy tokony ho hita amin'ny mpino islam ny lainga. Ary ny olona mpandainga tsy possible ho lasa mpaminany. Ny olona mpandainga na mpamoron-dainga na mpanendrikendrika na mpamorona zavatra tsy misy na mijoro vavolombelona amin'ny zavatra diso, tsy possible izany olona zany ho lasa mpaminany. Ka ny toetra voalohany safidianany Allah anireo iraka dia nony fahamarinana izay misy teo amin'izy ireo. Ary ireo mpaminany rehetra dia niavaka tamin'izany fahamarinana zany, indrindra i mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay fantatra tamin'ny anarana talohany nahampaminany azy dia fantatra tamin'ny anaram-bositra hoe as-sadiqul amin, ilay marina azo itokisana. Ary mpaminany io na dia ireo mpikomy rehetrarehetra tao a Makka aza, eny na dia Abu Jahl, Abu Sufyan ary Abu Lahab sy ireo mpikomy lehibe mpikomy tao a Makka, na dia ireo aza manenjika amin'ny mpaminany sy miady amin'ny mpaminany io, dia vola amankaren'izy ireo mipetraka amin'ny mpaminany. Ary mpaminany dia fantatra fa izy no bankiny Makka. Dika banky zany ametrahanao ny zavatra sarobidy indrindra aminao, ny volamena, ny volafotsy ary ireo karazana vatosoa maro samihafa. Napetraka tany amin'ny mpaminany. Eny fa Abu Jahl izy manenjika amin'ny mpaminany, miady amin'ny mpaminany, volany, volamenany sy ny volafotsiny ary ny diamany mipetraka any amin'ny tranony mpaminany izany. Zany hoe i mpaminany io dia anisan'ny olona nitokisana indrindra tao a Makka ary ipetrahany fananany ireo vahoakany Makka, ary izay indrindra natonga an'izy tamin'ny fifindramonina nataony nametraka ny Ali ibn Abi Talib natory teo amin'ny fandrinany mba hamerenana ny fananan'ireo vahoaka amin'ny Makka. Nomeny mpaminany na dia efa nokendrena ho vonoina aza i mpaminany.
tamin'izany fotoana zany fa rehefa izy andeha de niteny tamin'ny alibny Abi Talib ity volan'ny ranona ity volan'ny Abu Sufyan ity volan'ny Abu Lahab ity volan'ny ranona avereno amin'izy ireo tsy mahazo miala n'ity plasy misy anao ty anao tsy mahazo miala ny Makka anao ry alibny Abi Talib raha tsy tafaverina avokoa ireo vola izay napetraka tetỳ amiko amin'izay fotoana zay nefa nireo olona reo nanenjika azy tamin'izay fotoana zay. Zay nisany napiavaka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Dikan'izany ny toetra fahamarinana dia ilaina amin'ny mpino islam amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Tsy possible ny mpino islam na mpaminany anankiray mandainga. Ankehitriny mampalahelo maro ireo mpaminany sandoka, maro ireo nilaza fa natory dia lasa nandeha nanao voyage ary nitsidika ny afobe, nitsidika ny paradisa, nahita ny ranona, nahita ny ty, nahita ny ry. Maro ny olona efa tratra n'izany lainga ara-panahy izany, milaza fa nifanena tamin'ny ranona sy ny ranona manao an'izao manao an'izao. Tsy ho mpaminany velively ianao, mpaminany farany efa nandalo, efa i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mpaminany farany. Tsy misy tsony mpaminany na de ilaza inona anao na de amoron-dainga inona anao fa Muhammad no farany, khatamul anbiya wal mursalin. Izy no nanapitra sy namarana ny iraka ny faminaniana sy ny iraka teto ambony tany, ka tsy misy intsony ny olona ateorina. Zay zany no zavatra mampiavaka na toetra ny safidiny Allah anireo mpaminany. Voalohany dia ny fananan'izy ireo toetra antsoina hoe as-sidq, ny fahamarinana. Ny faharoa ny toetra dia al-amana, olona izay azo itokisana, olona tsy hoe nametrahanao ny zavatra anankiray ka nivadika ao ambadika anao efa nangalariny sy nohaniny izany zavatra zay napetraka anao teo amin'izany. Fa ny olona izay no safidiny Allah ho mpaminany dia olona azo itokisana tanteraka amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Nanomboka izy mbola kely efa fantatra fa tsy mpandainga no sady azo itokisana. Ireo mpaminany sy iraka rehetra dia olona azo itokisana tanteraka ary tsy mba mamadika izany mihitsy na inona no zavatra izay mitranga na inona no midona eo amin'ny fiainan'izy ireo, satria no arovany Allah subhanahu wa ta'ala manokana izy ireo amin'ny karazam-pahadisoana sy fahotana isan-karazany ary izy ireo amin'ny endrika ivelany na anatiny. Zany hoe ireo mpaminany dia marina azo itokisana. Ary tadidio ihany koa fa anisan'ny toetra ny mpiatsara velatsihy, les hypocrites, anisan'ny toetra izay tsy hita amin'izy ireo ny toetra anankiroa izay nitenentsika teo: ny miteny marina na filazana ny marina, fanaovana ny marina sy ny antsoina hoe al-amana na ny fitokisana na ny azo antoka. Ny mpiatsara velatsihy dia anisan'ny olona ratsy indrindra eto ambony tany, ary teneniny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim manao hoe innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ireo mpiatsara velatsihy dia any amin'ny efitra farany ambany indrindra, zany hoe any amin'ny niveau ambany indrindra ao amin'ny afobe no misy azy ireo. Fi darkil asfali minan nar, any amin'ny ambany indrindra amin'izany ambaratonga ny afobe zany no misy azy ireo. Satria nahoana? Satria ny olona mpiatsara velatsihy, ny mpiatsara velatsihy tenentsika dia ny olona mody maneho ny finoana fa izy mpino islam nefa izy mankahala an'izany finoana islam zany, tahaka ny niseho tany amin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa niaina tanjaka
ny finoana islam tao Madina dia misy ampahany amin'ny olona izay hoe tsy resy lahatra amin'ny islam fa tsy afa-manoatra izy satria efa matanjaka ny islam ary ny islam no mibaiko ny Madina ka tamin'izany fotoan'izany mody nanao islam izy ireo, mody niditra tao anatin'ny finoana islam fa izy ireo kosa lasa pitsikilo, zany hoe maka vaovao mahakasika ny finoana islam dia alefan'izy ireo any amin'ny fahavalon'ny islam any Makka hoe Muhammad manao an'izao, Muhammad te hiady aminareo, Muhammad ndefa ohatr' zao, ny vaovao rehetra mahakasika ny finoana islam sy ny mpanaraka azy dia alefan'izy ireo any amin'ireo mpikomy avokoa izany rehetra izany. Hany ka zay zavatra no kasainy mpaminany efa fantatrin'ireo mpikomy avy hatrany, satria na iny ao anatin'ireo mpino islam dia na maro ireo olona miatsara velatsy mody islam, mody manao finoana islam nefa ny mankahala an'izany finoana islam ary manana ny eritreritra hamotika an'izany finoana islam zany mihitsy. Ka ireo olona ireo le voalazany amin'ny any amin'ny ambany indrindra amin'ny afobe izy ireo. Ary tandremo aminy koa fa na dia mpino islam aza anao fa misy toetra izay mety mitondra anao any amin'ny fiatsaram-belatsy, misy toetra izay mety hitondra anao any amin'ny fiatsaram-belatsy araka ny voalazantsika teo hoe tsy tafiditra anatin'ireo toetra anankiroa reto olona mpiatsara velatsy, satria tenen'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe alamatul munafiq thalatha, ny toetra amantarana ireo mpiatsara velatsy dia anankitelo. Raha tsika zany sanatriaviko hoe raha sendra manana nyty toetra anankitelo reto dia manomboka androany mitandrema ary miova fa sao dia tafiditra ao anatin'ireo mpiatsara velatsy amin'ny alalan'ny toetranao anao. Voalohany, idha haddatha kadhaba, rehefa miresaka izy na rehefa sendra tafaresaka aminao izy dia mandainga, zany hoe ny akamarozan'ny resaka zay omeny anao io dia lainga avokoa, lainga tsara lahatra. Ny lainga dia anisan'ny toetra n'ireo mpiatsara velatsy, fa ny fahamarinana kosa dia isa toetra n'ireo mpino sy ireo mpaminany. Zay nahatonga ny Allah subhanahu wa ta'ala miteny manao hoe ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, o ianareo mpino, matahora ny Allah ianareo ary metezanareo hiaraka amin'ireo olona izay mpanao ny marina lalandava. Io toetra voalohany io zany dia ahafantarana an'ireo mpiatsara velatsy. Rehefa anao zany sanatria matetika anao mandainga, miteny ato anao mandainga, mivadika ary anao mandainga, miresaka amin'ny ranona anao mandainga, amin'ny telefonina anao mandainga, amin'ny tsy haiko inona anao mandainga, rehefa zatra an'izay toetra zay ianao dia jereo ihany ny toetranao fa mety hitondranao any amin'ny fiatsaram-belatsy ny lainga matetika zay asehonao eo amin'ny fiarahamonina na ao atokantranonao na eo amin'ny ankohonanao. Teneny ny mpaminany faharoa toetra ahafantarana nyireo mpiatsara velatsy dia inona? Dia wa idha wa'ada akhlafa, rehefa nanome promesse na nampanantena ny olona anankiray izy dia nivadika amin'ny fampanantenana izay nomeny. Raha ohatra ka zatra manao an'izay ihany koa ianao dia mila mijery toetranao anao fa sao sanatria ho tafiditra ho isan'ireo mpiatsara velatsy. Nanome fampanantenana olona anao na zaza zany na olon-dehibe, raha afaka BPC anao dia vidianako telefona, afaka BPC le olona tsy nividinao telefona, nitendry anao andraso ao an-trano za fa ho avy dia rehefa avy eo no tsy tonga. Mampanantena olona anao hanome zavatra na hanao zavatra, nefa rehefa tonga iny fotoana tokony hanaovanao iny zavatra iny dia tsy hita-popoka anao. Miteny anao za ho avy am'izao nefa ny tsy tonga anao rehefa avy. Nampanantena olona anao, ny inviten'olona anao
tongava tena fa ohatra ho avy mihitsy za tena ho avy tonga ny fotoana mamony telefôna anao izany toetra zany mampanantena nefa tsy manatanteraka ny fampanantenana na ilay fantatra amin'ny anarany hoe fampanantenana pokaty izany dia toetra n'ireo mpiatsara peratsy ka mila mitandrina tsika raha sanatry ka misy amintsika zany toetra zany tsy mahamenatra ny milaza ny marina hoe tena tsy vitako manao zavatra ohatra zao na tsy afaka mandehany aminao zao na ihany koa tsy mampanantena ny olona anao amin'ny zavatra anankiray fa ny fampanantenana dia efa trosa ka raha tsy no efa hainao zany dia mpiatsara velatsehanao eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ny toetra fahatelo teny mpaminany wa idha tumina khana ary rehefa nametrahana fitokisana izy dia mivady potokisana. Zay le tenentsika toetra faharoa n'ireo mpaminany. Voalohany izy ireo miteny marina ary faharoa izy ireo dia azo itokisana zany hoe tsy mivady pitokisana tahaka ny nataon'ny mpaminany na dia efa miady aminazy mamono ny kendry sy ny fofo ainy aza ireo mpikomy tao Makka fa ny volan'izy ireo sy ny harain'izy ireo mbola naverina ny mpaminany amin'izy ireo na dia ao anatiny ady aza izy ireo mpaminany tsy mivady pitokisana mihitsy. Zay toetra n'ireo mpaminany. Ka ho anao raha ohatra ka nametrahana zavatra anao ka nivady pitokisana tompoko dia efa manakaikaiky an'izany fiatsaram-belatsihy zany anao satria nahoana satria nisan'ny toetra ratsy indrindra zany. Nametran'olona vola 500,000 anao ho alainy amin'ny faran'ny volana 2 jours 3 jours tsy tapopoka iny vola 500,000 napetraka aminao nivady pitokisana. Na tsy vitan'izay tsy voatery harena ihany fa nametran'olona secret anao nametran'olona secret hoe ity secret ity tsy tokony misy maheno na tsy tokony misy mivoaka ity fa ianao ihany raha sendra maty zao dia mba hanao rery no mba nahain'izany secret zany dia voalasa iny olona iny fa antsonao namanao efa mitantarana tadidinao ranona ny ohatra zao ranona ny ohatra zao secret ny olona matoa napetrany taminao dia anao itokisana ka rehefa nametrahany pitokisana dia aza mivady pitokisana fa anisan'ny toetra n'ireo mpiatsara velatsihy zany. Ka anisan'ireo toetra anankiroa ireo zany tena wallahi anisany mampiavaka n'ireo mpaminany ary izay no antony ny safidiny Allah an'ireo mpaminany dia marina izy ireo toetran'izy ireo ary faharoa ihany koa izy ireo dia olona azo itokisana ihany koa. Ny toetra fahatelo no safidianany Allah an'ireo mpaminany ary izay tokony ho hisy amin'ny mpino islam rehetra dia adhaka zany hoe ny intelligence na ny hakingatsaina zany hoe ireo mpaminany rehetrarehetra tonga teto ambony tany dia kingasaina manana an'izany saina intelligence zany hoe matsilo saina sy kingasaina izy ireo. Raha sendra misy zavatra mandalo izy ireo no voalohany olona izay naninona matsilo saina. Omeko ohatra anankiroa antsika amin'ireo mpaminany zay nandalo teto ambony tany. Voalohany dia tantarany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisy fotoana mbola tsy mpaminany tamin'izay mbola tsy mpaminany Muhammad fa mbola olotsotra izy tamin'izay fotoana zay saingy olotsotra zay niavaka ary tiany vahoaka Makka iray manontolo. Nisy fotoana io kamba izay hitantsika ao a Makka io dia navozina zany hoe namboarina ny nanao réhabilitation zany an'izany kamba zany navozina tsara izany kamba zany. Rehefa vita fanavozana ny kamba dia misy ilay Hajarul Aswad zany hoe ilay vato mainty iny no apetraka amin'iny zorony iny kamba iny. Dia ny foko rehetrarehetra tao a Makka niady zany hoe niady izy ireo hoe iza
amin'ny foko eto Makka no ametraka ny Hajarul Aswad, ilay vato mainty eo amin'ny zoron'ny Kamba, satria ny foko izay hoe mahazo an'izany nahazo zany hoe voatendry hakan'izany Hajarul Aswad apetraka eo amin'ny Kamba zany, izany no foko izay tsara indrindra, be voninahitra indrindra ao Makka, satria voninahitra ny foko hoe zahay no nametraka ny Hajarul Aswad teo amin'ny zoron'ny Kamba rehefa izy navaozina. Ka niady ireo foko mandia 30 mahery sy ny tsaiky firy tao Makka hoe iza amitsika no ametraka anio. Niady hevitra ireo zahay de nilaza ninona mahatsara ny foko, nitendrendray zay niady faran'izy ireo nifanaraka hoe raha ampitso zay olona tonga voalohany eto amin'ny Kamba raha-pitso maraina dia izy na foko misy azy no mametraka ny Hajarul Aswad eo amin'ny zoron'ny Kamba. Ny fanaiky rehetra andana mody atsika androany matory tsara fa raha ampitso izay tonga voalohany amin'ity toerana ty no mametraka azy io. Zay ny fanaraka ny rehetra samy nandeha nody natory avokoa tafatory izy io. Rehefa mifo maraina niazakazaka ny olona rehetra handeha alolalana zany hanazy karazany manao korsa mba handeha hipetraka amin'izany Hajarul Aswad na ho tonga voalohany eny amin'ny Kamba. Rehefa tonga teo izy ireo akory ny agagana fa ipaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tonga voalohany teo. Mpaminany tsy nahay hoe misy an'izany fa fotsiny mahazatra mpaminany mandeha eo ary mandeha mipetrapetraka amin'izany Kamba zany ary manao doa sy mangataka amin'io Kamba. De tonga taloha izy ny olona rehetra rehefa tonga teo nahita ny Muhammad, Muhammad efa tonga, ny olona rehetra ny ombokevitra hoe zay mino zahay manaiky anao ry Muhammad no mametraka ny vato mainty na ny Hajarul Aswad eo amin'izany Kamba zany, eo amin'ny zoron'ny Kamba. Manaiky zay satria anao Muhammad olona marina, anao Muhammad olona tsy mivady pitokisana, anao olona tsara fanahy, anao olona ohatr' zao tsara niady aman'olona, miaro ny olona, manao an'izao ny teny izy ireo toetra tsara rehetrarehetra zay nanana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam tamin'izay fotoana zay. De rehefa nahazo an'izany voninahitra zany mpaminany, izy tsy olona tia voninahitra ohatrantsika, tsy olona mosary voninahitra ohatrantsika mpaminany Muhammad. Zay le tenintsika hoe matoa Allah safidy olona anankiray de kingasaina. Inona nataony mpaminany? Nataony mpaminany hoe omeo anareo zao izy lamba anankiray, lamba fotsy anankiray. De nomena lamba fotsy lehibe anankiray dia teneny mpaminany apetrao ambonin'io lamba io ny Hajarul Aswad, ilay vato mainty. Dia ny solitenan'ny foko tsirairay eto Makka samy mitazona niny lamba iny. Zany hoe raha ohatra ka 30 izy ireo dia misy 30 olona zany mivoaka isaky ny foko mitazona ny ampahany amin'iny lamba iny. Raha ohatra ka 20 na 10 ny foko tao de zay zany, samy mitazona niny avokoa de samy niarana metraka an'izany Hajarul Aswad zany teo amin'ny zorony izany Kamba izany. Rehefa vita izany rehetrarehetra zany, samy faly avokoa ny foko ary samy afapo avokoa tamin'ny sosikevitry ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary voamaika mifankaty sy ny rahina izy ireo vokatra n'ilay hakingatsaina ny mpaminany zay nahazo an'izany hoe atao ohatr' zao ahatonga reto olona reto hifankatia. Fa ilay fisaran-tsaina zany raha ohatra ka tsy olona kingasaina na olona tia voninahitra de izy irery ihany nametraka an'iny, mety le fianakaviany koa amin'izay fotoana zay no lasa ananan'olona karazana rancune na ihany koa alahelo amin'izay fotoana zay. Zay no hakingatsaina nisy tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Mbola tahaka zany ihany koa mpaminany Ibrahim alaihi salam. Haintsika tantaran'ny mpaminany Ibrahim alaihi salam. Rehefa izy nahita n'ireo vahoaka tao
amin'ny toerana nisy azy tao Babilôna, tao Irak. Rehefa tao Irak izy, tao Babilôna izy dia niresaka tamin'ireo vahoaka ireo fa maninona nareo manompo vato zay namboarinareo tamin'ny tananareo, dia iny no amidinareo eny an-tsena, dia iny no vidinareo, ary iny rehefa avy eo ataonareo tompo, miaro anareo amin'ny fanananareo, miaro anareo amin'ny fiainanareo eto ambony tany. Tsy mampiasa saina ve ianareo? Tsy mandeha lavitra ve ny fisainanareo? Rehefa nandeha zany dia niely tao amin'ny tanànan'ny Babilôna, fa Ibrahima alayhi salam dia anisany olona tsy mankatoa ny tompo izay tompointsika. Ary tao amin'izany tanànan'ny Babilôna zany koa dia nisy mpanjaka anankiray antsoina hoe Namrod. Io mpanjaka Namrod io dia olombelona voalohany niantso ny zanak'olombelona handeha hanompo azy. Izy ny olombelona voalohany nitony tena ho zanahary teto ambony tany, talohan'ny Firaona fa tafite afara zay vao niteny zao zanahary zao ohatr'izao. Fa io Namroda io no olombelona voalohany teto ambony tany niantso ny olona hoe zao zanahary tompoinareo. Ary tsy vitan'izany koa fa izy ny olombelona voalohany nianatra ny magia tamin'ny Iblis alayhi lana. Namrod alayhi lana no olombelona voalohany nianatra tamin'ny Iblis, tamin'ny Shaitoany, ny resaka magia. Ary izy no nanao sorona tamin'ny Iblis, ary izy dia voalohany nanao resaka magia sy ny famosaviana sy ny fanovana maso rehetra teto ambony tany i Namrod. Ka rehefa naheno Namrod alayhi lana fa Ibrahim manana tompo hafa akoatrany Namroda zany, dia nantsoina Ibrahim alayhi salam. Dia niteny izy tamin'ny Ibrahim: ory Ibrahim, moa ve nao manana tompo hafa akoatrako? Namaly Ibrahim alayhi salam: naam rabbi alladhi yuhyi wa yumitu. Tompoko dia ilay mpamelona sy mpamono, zany hoe Allah ilay mamelona sy ilay mamono. Rehefa niteny an'izany mpaminany Ibrahim alayhi salam, dia ity Namroda ity miseho kinga saina loatra, miseho hoe intelligent, fa tsy hainy fa Ibrahim intelligent plus que izy. Dia niteneny ny Namroda hoe ory, naniraka izy ireo miaramilany hoe andehananareo alainareo gadra anankiroa any amin'ny prison, entinareo eto anilako. Dia rehefa noentina teo gadra anankiroa zany, ray ny vonony, tena hoe vono ray ny vonona. Dia nitenena ray ity indray libra. Dia niteny izy tamin'ny Ibrahim: ana uhyi wa umitu. Zaho koa nery Ibrahim mamelona sy mamono, tsy hitanao zay mivonoko maty, ary izay niteneniko hoe velona. Zany hoe ny fahafatesan'ny olona anankiroa sy ny fahavelomany teo am-pelatanako. Dikan'izay za mitovy amin'le tomponao, ka maninona zao tsy tompoinao? Dia teo Ibrahim alayhi salam niteny manao hoe fa inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Niteny Ibrahim alayhi salam: ny tompoko izy dia ilay mamoaka na mamposaka ny masoandro avy any atsinanana. Ka raha ohatra ka anao milaza fa tompo, dia mba aposao indray mandeha avy any andrefana io masoandro. Zay le akingan-tsaina. Ibrahim alayhi salam niteny hoe ny tompoko dia ilay mampiposaka ny masoandro avy any atsinanana mandeha any andrefana. Fa raha ianao koa tompo, dia mba miangavy aminao zao indray mandeha fotsiny, aposay ho avy any andrefana mandeha any atsinanana. Fa buhita alladhi kafara. Tsy nisy avaly i Namrod, tsy nisy avaly, bohia, tsy tafiteny, tsy aninona ny avaly rehefa tratran'izany hangingan-tsaina tamin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam. Ka zay no antony hoe ireo mpaminany dia nosafidiny Allah ho kinga saina, anisan'ny toetra mampiavaka azy ireo ihany koa. Ary tsy ireo mpaminany ihany fa tokony antsika olombelona mpino Islamy indrindra dia tokony ho olona zany hoe kinga saina avokoa, mahay
manazava ny hafatry ny finoana Islam any amin'ny hafa. Mahafantatra tsara ny fahamarinan'ny Islam ary mampitan'izany any amin'ny hafa. Fa tsy sanatria na iresaka amin'ny olona aza tsy vitanao, na hanazava ny Islam any aman'olona aza tsy vitanao, hany ka teny kely fotsiny avoakan'ny olona mahakasika ny finoana Islam, efa misabadida sy misavoritaka ny sainao, tsy hainao ny atsy misavaratra, dia tavela eo anao. Atsika mila mianatra, atsika mila kinga saina, atsika mila intelligent, mampiasa ny saina amin'ny ity finoana Islam, satria ny finoana Islam finoany saina mandinika. Allah subhanahu wa ta'ala matetika miteny ao anatin'ny Korana hoe afala ta'qilun, moa venareo tsy mba mieritreritra, afala liqaumin yatafakkarun, ho an'ireo vahoaka mandefa fisainana lavitra. Allah toujours miteny an'izany, liqaumin ya'lamun, ho an'ireo vahoaka mahalala. Dikan'izay ny akingan-tsaina, ny fahaizana, ny fianarana dia takina amin'ny finoana Islam. Zay nahatonga ny verset voalohany midina teto ambony tany dia ny verset hoe iqra bismi rabbika alladhi khalaq, vakio amin'ny alalan'ny tomponao na amin'ny anaran'ny tomponao ilay nahary anao tamin'ny alalan'ny vaingan-draha. Zany dia manambarantsika fa rehefa ny teny Allah hoe vakio dia tsy maintsy fianarana izany. Amin'ny fomba ahoana anao hamaky ny zavatra anankiray raha tsy mahay mamaky teny? Amin'ny fomba ahoana anao ilaza ny zavatra anankiray na hampita ny hafatra anankiray raha tsy nandalina ny fianarana, nandalo amin'ireo etapy maro samihafa anao ka tafita mazava tahaka izao ny finoana Islam. Finoana Islam tsara, fa matetika atsika no mitondra azy no ratsy fitondran-tena, mpandainga, mpiatsara velatsy, manao an'izao rehetra ireo atsika mpitondra azy. Hany ka le finoana Islam mahafinaritra dia lasa inona? Lasa ankaratsian'olona sy hosorapotaka noho ny tsy fahaizantsika ny mitondra an'izany finoana Islam zany, ka mila fianarana ny fitondrana ny finoana Islam. Raha ohatra ka mbola tsy mahay ianao dia miantso anao zao hoe mianaro ny finoana Islam, vakio, anontanio, aza menatra, fa zany dia fomba mpiainana zany, tsy ny zavatra rehetra hainao. Mety mahafantatra ny zavatra anankiray fa ny zavatra hafa dia tsy hainao. Anisan'ny toetra ihany koa mampiavaka amin'ireo mpaminany dia at-tawadu, zany hoe ny fanambanian-tena, mifanohitra amin'ny fanambonian-tena. Satria misy ny olona manambony tena, nianatra alif BTC dia efa manambony tena, milaza fa izy fara tampony fahalalana, manadiso ny aty, manadiso ny ary. Fa mpaminany sallallahu alaihi wasallam, na dia diso aza ny zavatra matetika ataonao, fa ny fanitsinanao dia amin'ny fomba mendrika. Manambany tena izy no sady manitsy anao amin'ny fomba mendrika sy amin'ny fomba feno amin'ny fomba feno fanajana ihany koa. Zany dia toetra ny mpaminany, tsy midika hoe rehefa mahainao manambany ny hafa, fa rehefa mahainao dia manetry tena, manambany tena anao amin'izay fotoana zay. Jereo tsara ny fomba fanitsen'ny mpaminany an'ireo olombelona izay niara-niaina taminy. Indray andro nisy lehilahy anankiray rehefa mpaminany nanao sola dia nandeha rokon ny mpaminany Allahu akbar, dia nisy lehilahy niazakazaka mafy tonga tamin'ny sola. Dia rehefa vita ny sola dia niteny mpaminany, iza le olona izay niazakazaka mafy tamin'ny sola iny? Dia nanangatany na sahaba anankiray, zao izy. Dia niteneny ny mpaminany, tsara ny nataonao, amin'ny manaraka kosa azaverina, satria manjary manimba concentration ny olona zay tonga eo. Tsara ny nataonao satria nahoana? Satria nanenjika ny soalana mba tsy ho tara. Finiavana tsara izany. Saingy le fihetsiky nataonao teny mpaminany manelingelina ny olona eo dia azaverina tsona amin'ny manaraka fa manimba concentration. Jereo fomba fanitsehan'ny mpaminany, hainy tsara manome encouragement ny olona eny, tsara ny nataonao, zay vao nahitsiny hoe amin'ny manaraka azaverina. Fa amintsika zao raha ianao no nahinao an'izany dia efa mety teny mahery nomenao an'izany olona izany. Fa mpaminany manetry tena satria izy no tompony toetra mendrika rehetra
eto ambony tany. Anisan'ny toetra amarantsika ny toetra ny mpaminany dia anisan'ny toetra mampiavaka n'ireo mpaminany rehetrarehetra dia al-hilm was-sabr, zany hoe mahavita miaritra izy ireo amin'ny karazan'ny fanaratsiana sy ny fanenjehana ary ny fanosorapotaka izay mahazo azy. Satria nahoana mpaminany ny mitondra zavatra marina na mitondra zavatra tsara dia tsy maintsy ho enjen'olona, tsy maintsy ankaratsian'olona, tsy maintsy tenenin'olona ratsy avokoa. Misy manam-pahaizana anankiray nanontaniana hoe fa maninona zao izy izy enjen'olona foana? Dia namaly iny manam-pahaizana satria anao mitondra baolina, satria any aminao ny baolina. Jereo tsara ny olona milalao baolina, zay misy baolina ihany no enjen'ny olona. Fa anao tsy nahita mihitsy olona tsisy baolina ka lasa ny olona rehetrarehetra mandeha any amin'ny tsy misy baolina. Fa amin'ilay toerana misy an'ilay baolina, ka raha ianao no mitondra an'ilay baolina dia tsy maintsy enjen'ny olona, tsy maintsy ho takilen'ny olona, tsy maintsy ho elingelen'ny olona. Ka le baolina tiantsika tenenety ny fahamarinana, ny baolina tiantsika tenenety dia ny hatsarany finoana islam. Ka rehefa anao mitondra an'izany fahamarinana sy ny hatsarany finoana islam zany dia tsy ho afabela manoloana ny vahoaka izay miara-miaina aminao. Ireo mpaminany rehetrarehetra ireo, inona tsy efa nitenenina tamin'izy ireo, inona tsy efa nanovana azy ireo. Mpaminany Noa alayhi salam miantso ny vahoakany nandritra ny 570 taona. Firy ny olona vao nanaraka azy? 320 fotsiny. 950 ans nanovana dawa, 83 ny olona nino azy. 83 ny olona nino azy. Dia mba alaivo sara an-tsaina zany. Isaka ny mpaminany Noa mandeha manao dawa na miantso ny olona nanaraka ny finoana islam dia alain'izy ireo, ny tanan'izy ireo ataony ato anatin'ny sofiny. Zany hoe tsy miaino ny mpaminany Noa alayhi salam. Firy ny zavatra izay nahazo azy ireo. Mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam, firy ny fanasorapotaka izay nahazo azy, hatramin'ny vady andefimandriny izay tiany indrindra Aisha radhiyallahu anha, no endrikendrehana fa mpijangajanga na nijangajanga tamin'ny sahaba anankiray. Mpaminany ilay tsara indrindra, vehivavy mendrika indrindra. Aisha no vadin'ny mpaminany tokana virjiny, azo ny mpaminany. Dia mba alaivo sara an-tsaina hoe izany vehivavy tokana virjiny voataiza amin'ny finoana tsara, voataiza amin'ny fitaizana mendrika. Izy no tia ny mpaminany indrindra taorian'ny nahafaty an'i Khadija, no voaendrikendrika fa nijangajanga tamin'ny sahaba anankiray. Ao anatin'ny ray volana ny olona rehetra teo an-tanànan'ny Madina tsy misy resaka afa-tsy hoe Aisha nijangajanga tamin'ny lehilahy anankiray. Fa nendrikendehana faratampony nahazo any mpaminany sallallahu alayhi wasallam. Nangina, ranomaso lava, alahelo, vesatra, adi-tsaina mahazo any mpaminany. Saingy nangina izy tamin'izay fotoana izay. Ka tsy vitan'izany fa nifofona ny ainy mpaminany, nampijaliana ireo jiosy mpaminany, namsaviana i mpaminany, natao zavatra rehetrarehetra omena anarambositra ratsy indrindra mpaminany, nankalazaina fa zay zavatra ratsy rehetra natoraka amin'ny mpaminany. Saingy niaritra izy, niaritra, ary izay ihany koa afatra ho antsika rehetra mpino islam. Rehefa anao nanaiky ny finoana islam dia mila miaritra. Rehefa anao nanaraka ny finoana islam dia mila miaritra. Mila miaritra ary manana pasiansy eo ampanaovana an'izany finoana islam. Indrindra ny olona izay maka ny asany mpaminany, zany hoe ireo mpampianatra, ireo ustaz, ireo imamo, ireo sheikh. Tsy maintsy misy manaratsy foana anao, ary tsy maintsy misy manenjika foana anao, ary tsy maintsy misy miditra amin'ny vie privénao mihitsy ankaratsian'izy ireo. Saingy mila miaritra tahaka ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam. Niaritra teo amin'ny fiainana. Zay anisany nampiavaka na toetra vitsivitsy ny resantsika nampiavaka n'ireo mpaminany, ary natonga ny Allah
naka izy ireo sy ny safidy hoe ireto no olona atao mpaminany. Fa raha ohatra ka toetra reo tsy nananan'ireo vahoaka reo na tsy nananan'ireo olona reo dia jamais Allah andeha hisafidy azy ireo ho mpaminany. Amaranantsika azy dia ulul azm min ar-rusul, izany hoe Allah subhanahu wa ta'ala tenentsika teo ny safidy mandeha 124 000 prophètes na mpaminany tonga teto ambony tany. Amin'ireo 124 000 izany hoe 4,4 sy rahetsy ireo, an'ireo zany dia misy anankidimy amin'izy ireo no tsara indrindra sy be voninahitra indrindra. Satria Allah subhanahu wa ta'ala miteny ao anatin'ny Qur'an manao hoe wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ary ny tomponao ry Muhammad nanamboatra zay tiany ary misafidy zay tiany. Ka rehefa izy nanamboatra ny olombelona rehetra dia nisafidy tamin'ny olombelona mandeha miliara dia misy 124 000 fotsiny nataony mpaminany sy iraka. Ary tao anatin'ireo 124 000 ireo mbola nisafidianana ihany koa 5 amin'izy ireo no be voninahitra izay tena tiany Allah, akaikany Allah, ary tena niaritra mafy ny fampijaliana sy ny fanasoram-potaka ary ny fanenjena teto ambony tany, ka zay no antony nampiakarina avy ny voninahitra izy ireo. Izy ireo anankidimy izay fantatra amin'ny anarany ulul azm dia ny voalohany amin'izany mpaminany Nuh alayhi salam, ny faharoa mpaminany Ibrahim alayhi salam, ny fahatelo mpaminany Musa alayhi salam, ny fahaefatra mpaminany Isa alayhi salam, ary ny fahadimy farany dia mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inona nahatonga azy ireo hoe be voninahitra? Satria araka amin'ny voalazantsika teo fa izy ireo dia anisan'ny mpaminany izay niaritra sy nijaly indrindra teto ambony tany. Tenentsika teo mpaminany Nuh 570 taona niantso ny vahoaka handeha hanompo any Allah 340 no azony, teny ratsy, teny mankarary fo no azony tamin'ireo vahoaka 340 nomba ny safidy hanaraka ny mpaminany. Eny fa hatramin'ny vadiny sy ny zanany lamato dia tsy nanaiky an'izany finoana izay noentiny zany, ka lasa alahelo sy adin-tsaina no niaina ny mpaminany Nuh alayhi salam tamin'izay fotoana izay. Ary mpaminany Ibrahim alayhi salam hitantsika ny fanenjena nahazo azy, teo ny mpanjakana nanenjika azy, teo ny vahoaka nandoro azy ary nanipy azy tao anatiny afo miredareta mandritra ny 70 andro. Teo ihany koa ny karazana fitsapana avy amin'ny Allah nahazo ny mpaminany Ibrahim, tsy niteraka raha tsy tany amin'ny 120 taonany tany vao nahazo ny Ismail, ary ny 170 taonany nahazo ny Ishaq. Rehefa nahazo ny Ismail izy tany amin'ny 120 taonany dia mbola notsapainy Allah ihany koa tamin'inona? Tamin'ny fanaovana sorona ny zanaka. Izany hoe fiainan'ny mpaminany Ibrahim fitsapana, niaritra izy tamin'izay, ka zay nahatonga azy nomeny voninahitra eo anatrehany Allah. Ny fahatelo dia mpaminany Musa, efa haintsika amin'ny tantarany dia teo anelanelan'ny fahafatesana foana tantaran'ny mpaminany. Voateraka izy dia efa ordre ny Firaona hoe vonio ny zanak'Israely rehetra zay teraka, ka nalefa ny Allah tany amin'ny tranon'ny Firaona. Teo indray izy noenjen'ny Firaona andeha ho vonoina, niverina tany, izany hoe nijaly, vita ny mission tamin'ny Firaona, mbola niady tamin'ireo vahoaka Israelianina koa izay mafy loha indrindra teto ambony tany. Zay nahatonga izy nahazo n'izany voninahitra. Mpaminany Isa koa tahaka izany, anisan'ny mpaminany nampijaliana ihany koa, nampijaliana indrindra ireo zanak'Israely sy ireo Romanina tamin'izay fotoana izay. Mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam efa tsy tenenina intsony ny fampijaliana izay nahazo azy, izay hitantsika ary fantantsika ny tantaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ireo olona 5 ireo no mpaminany tsara indrindra tamin'ireo mpaminany 124 000 izay nisafidiny Allah. Ao anatin'ireo anankidimy ireo dia mbola misy iray roa amin'ny ireo 5 ireo tiany Allah mihoatra n'izy 5 ireo ihany koa. Izany hoe
mbola anatin'ireo dimy ireo misy isan'ny mpaminany 124 000 anatin'ny 124 000 ny misafidiny Allah dimy tena tsara indrindra be voninahitra indrindra fa ao anatin'ireo dimy ireo mbola misy ihany koa anankiroa mbola safidiny Allah mbola tsaratsara ny ireny telo ireny zay fantatra amin'ny anarany al-Khalilain zany hoe ireo sakaizany Allah anankiroa tsy izay zany fa ipaminany Ibrahim alayhi salam sy mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wasallam zay nahatonga antsika rehefa manao sola dia tsy maintsy manonona ny anaran'ireo mpaminany anankiroa miteny antsika hoe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Izany dia manambara fa voninahitry ireo mpaminany anankiroa ireo mbola ambony ny voninahitry ny mpaminany rehetra zay mifandimy teto ambony tany antsoina hoe al-Khalila ireo sakaizany Allah anankiroa rehefa manao soalatsika tsy maintsy tenenina ny anarany izy roa ireo ary mandefa tsodrano sy doa spesialy ho an'izy roa ireo rehefa tsika manao an'izany sola tadidio impiry isan'andro anao manao an'izany sola zany tsy maintsy manonona anaran'ireo mpaminany anankiroa zay lehibe indrindra ary tao anatin'ireo roa ireo ihany koa mbola nisafidiny Allah ray amin'izy ireo ny tena misongadina indrindra ary ny paradisa no soratany amin'ny anarany zany mpaminany ray zany ary ny lakle ny paradisa tsy tafiditra ao anao raha tsy mino sy manonona an'izany anaran'ny mpaminany zany dia tsy iza zany fa i Muhammad sallallahu alayhi wasallam haintsika tsara amin'ny varavaran'ny paradisa io dia misoratra lehibe miteny hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ary lakle ny paradisa dia teny hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zay olona tsy mino any Allah ary tsy mandray sy tsy mino any mpaminany Muhammad ho mpaminany sy mpanompony Allah dia jamais zany olona zany miditra amin'ny paradisa satria tsy azo lakle ny paradisa izany lakle ny paradisa zay teny zay hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah izany lakle zany lakle fidiranao amin'ny islam no sady lakle fidiranao amin'ny paradisa rehefa misy olona anankiray hiditra islam dia tsy maintsy miteny hoe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah dia izany teny zany no lakle fidiranao amin'ny islam ary mbola zany ihany koa lakle ny paradisa rehefa te hiditra amin'ny paradisa anao averimbereno matetika amin'ny vavanao le teny hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ary tadidio fa teny ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam ny teny man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljanna raha ohatra ka farany teny izay nivoaky ny vavanao ty talohan'ny nahafatesanao hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tsy salasalana tsy misy ady hevitra intsony fa paradisa no misy anao paradisa no hidiranao paradisa no mendrikanao satria le lakle ny paradisa no voateninao farany mialohany ianao hiala eto ambony tany ka efa nisokafanao tamin'ny fahavelomanao ny paradisa ary hidiranao zany aorian'ny fahafatesanao zay mahatonga antsika rehefa misy olona manakaiky ny fahafatesana na rehefa hitanao fa ho faty ty olona ty efa tsy misy intsony ny espoir efa manomboka hitanao sembotra sy miala aina dia mpaminany ny teny manao hoe lakino mautakum apiteneno ny matinareo hoe la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zany hoe rehefa manakaiky ho faty ny olona anankiray rehefa miala aina ny olona anankiray efa hitanao fa manomboka sembotra
ny olona anankiray ka anao eo akaikiny dia averimbereny matetika le teny hoe la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Am'izay iny olona iny maheno an'izany, mamerimberina an'izany, ka izany no azony vavany voalohany, ny sokafany talohan'ny fahafatesany, ny paradisany, ary idiran'izany aorian'izany fahafatesany izany. Zay no resaka mahakasika ny finoana anireo mpaminany izay naraintsika teto tao anatin'ny telo herinandro. Inshallah amin'ny herinandroantsika dia maka al-iman bil kutub samawiya, ny finoana anireo boky izay nampidininy Allah teto ambony tany. Firy ny isan'izy ireo, inona ny anaran'izy ireo, nalatsaka tamin'ny mpaminany iza ireo boky ireo, ary misy amin'ny ampahan'ireo boky ireo dia efa nisy fanovana betsaka tao anatiny. Ho hitantsika zany inshallah amin'ny herin'ny androany inshallah. Fanentanina ho antsika alohan'ny mamarina an'izany fandarina zany, araka ny voalazantsika dia atsika amin'ny volana manaraka eo amin'ny mois d'août dia mampisakafo ireo zaza inshallah. Efa manomboka mandray sahady atsika satria androany fa miditra 19, efa eo amin'ny 2 herinandro sisa, na ihany koa efa 2 herinandro sisa dia ho tonga izany fampisakafoanantsika zaza. Faly be izy ireo tamin'ny andro ny Ashura rehefa nahazo sakafo tamintsika. Zany hoe anisan'ny zavatra tsara tenenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, anisan'ny zavatra tsara sy maharavoravo ny Allah dia ny fampidiranao fifaliana amin'ny fony ireo zazakambody. Ka alhamdulillah, ravoravo izy ireo tamin'ny Arafa, ravoravo izy ireo tamin'ny Ashura, ary inshallah amin'io après 2 semaines inshallah efa afaka mandefa ny anjaranao no participationao zay takatranao inshallah. Manaraka an'izany ihany koa tsika dia efa après 1 mois efa hiditra indray ny fidiran'ireo fidiran'ny mpianatra. Anisan'ny fotoana anankiray mampalasa daladala ny ray aman-dreny. Ka andao tsika safidy mpianatra 30 na 20 zay tratrantsika dia tolorantsika na dia cartable anankiray, na dia droit scolaire anankiray, na dia cahier 10 fotsiny, efa mba nampienany inona, nampienany fahasairanany ray aman-dreny zany. Ka inshallah anokana kesy anankiroa zany atsika. Ny kesy ray dia ny fampisakafoana ireo zazakambody amin'ny après 2 semaines, ny kesy ray indray any amin'ny fin août zay vao sokafantsika dia jerevantsika zay ao inshallah ho an'ireo fanampiana zaza izay amin'ny année scolaire manaraka eo inshallah. Zay tratrantsika raisintsika avokoa zany inshallah. 5 minutes raha misy karazana commentaire dia alefantsika ovakiko inshallah. Raha ampitso atsika dia mamarana an'ilay fandarana zay niraisintsika teto, ary mamarana an'ilay boky mangamanga iny dia ireo fomba fanao amin'ny andro zoma, sy iza ireo olona tsy maintsy manatrika ny zoma, ary iza ireo olona afaka tsy manatrika an'izany andro zoma na ny solatul juma zany. Ary raha ohatra ka zoma latsaka amin'ny androny, raha ohatra ka na Eid tombe andro zoma, inona ny tokony atao? Izany loha hevitra anankitelo zany inshallah ho raisintsika raha ampitso inshallah, ary mamarina boky iny mangamanga iny tsika raha ampitso. Ho anao zay manana commentaire afaka mandefa commentaire, ary zay mbola tsy nanao partage, tsy mbola nanao j'aime, ataovy partage fa anisy zavatra tsara zay no resadresantsika teo ka tokony ho fantatry ny olona rehetra izany amin'ny ity androany ity. Raha ohatra ka tsy misy indray ny commentaire antsika dia tapitra zany ny fandaharantsika. Jama Yasir, enareo koa ve izany basy mipoka izany aty Tamatavy am'izao ora zao? Tsy hainay zany Jama Yasir zay ty Tananarivo aty, Gasy Fiargiry
mangasitraka ostazy tamin'ny fampianarana inshallah. Na sorona ihany koa tsika zay manaraka anareo tena isorako any satria manaraka tsy tapaka na ny publication na iny fa ny afatry fotsiny azadiny ny manao partage, azadiny no manao partage satria anao efa tsy manolotra dia mba manao partage ny zavatra tsara. Anao zany manao partage zavatra tsara dia mahazo tombotsoa mitovy amin'ilay olona nanao publication, ary aza manao partage zavatra ratsy satria ny fahotana ny zavatra ratsy iny dia lasa any aminao koa satria nanao partage. Ka tsara atao partage, ny ratsy dia aza atao partage fa mety anenenanao amin'ny andro farany, fa ny tsara kosa ataovy partage fa tsy anenenanao inshallah amin'ny andro farany. Nam zay olona manana commentaire amarana antsika ny fandaharantsika, fa misy commentaire raha tsy misy moa dia raha ampitson-draitsika no mifanena eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.